Ry havana malala, akasitrahako indrindra ianao amin'ny fanaranao an'izao fandarana izao, ary fantatro fa ho fotoana voatahy ho anao izao fotoana izao. Eo am-pandiniana n'ilay lohahevitra isika hoe mba ho fiangonana tsy misy pentipentina. Androantsika dia resaka ny amin'ny hoe taranaka fanandramana manokana ho an'ny taranaka farany. Andeha hiara hivavaka isika hangataka taridalan'ny fanahy masina. Andriamanitro Rainay any an-danitra, ndreto indray izahay noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao dia tafaraka amin'izao fandarana izao. Andriamanitro, angatahako ianao mba hanatanteraka ny teny fikasana ny amin'ny hoe raha tena hitady anao tokoa izahay dia hitanao. Mangataka izay Andriamanitro mba handre ny feonao amin'izao fandarana izao. Mangataka izahay mba hanatrika ny tavanao amin'ity fotoana ity, satria ianao no tianay mba hiteny aminay, hamonto ny fonay, hameno anay mihitsy mandritra ireo minitra vitsy izay iarahana eto. Hitahy manokana ny mpiaino rehetra nenao mba samy hanana fotsotra manaiky ho ahitsy ny teninao, manaiky ho tarihy ny fanahy masina ny hoe izay rehetra, satria izay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Tonononay amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Ry havana malala, misy fiandohany ny tantara ary misy fiafarany. Ny tantaran'ity tany iainantsika ity dia misy fiandohany, voalaza mazava tsara ao amin'ny soratra masina, ary misy fiafarany ihany koa, voalaza mazava tsara ao amin'ny soratra masina. Baiboly zany dia mampafantatra antsika fa velona amin'ny vanim-potoana manokana eo amin'ny tantaran'ny tany isika, dia izay no antsoina hoe andro farany. Ny vanim-potoana eo amin'ny efa akatoko ny ataperany, efa ho tapitra ny tantaran'ny tany. Ary izay no mahatonga antsika antsoina amin'ny hoe taranaka farany, vanim-potoana manokana tokoa izany. Izao vanim-potoana iainantsika izao, tena vanim-potoana manokana. Raha mbola eo amin'ny taranak'olombelona rehetra, taranaka manokana izao iainantsika izao. Andaovaka itsika ny soratra masina. Timoty 2:7, andininy 1 ka hatramin'ny 5. Timoty 2:7 dia vakitsika ny andininy 1 ka hatramin'ny 5. Izao no voalaza vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aoka ho fantatrao izao fa any amparany any dia hisy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, tena ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahono-po, loza be, tsy tia ny tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, manana ny endrika ny toe-panaharaka an'Andriamanitra, nefa mandany heriny. Ry havana malala, eto zany zao mety ho efa fandrenao matetika izany teny izany, fa ny sofina hoentintsika miaina an'izany eto androany dia tsy nijery hoe misy an'izany tokoa ve amin'izao fiainantsika izao, tena efa andro farany tokoa ve izao, efa azo antoka izany. Any amparany any dia misy andro mahory, andro mahory ilay vanim-potoana manokana iainantsika izao, fa ny tena fanontaniana mipetraka, tokony hapetraka ho apetraka ao, tokony ho valianao, valintsika dia ny hoe sao dia mbola ao anatin'izany aho, sao dia ao anatin'ireo toetra ratsy rehetra voalaza ireo aho. Fa voalaza eo alaviro zany. Inona avy ny izay tsy ho hita raha no fanadihadinan'ireo tsika, dia azo atao ny mandany ora maromaro, angamba aza mety ho andro vitsivitsy na maromaro, hanadihadinan'ireo karaza toetra rehetra misy eo, toetra ratsy amin'izao andro farany, andro mahory izao.
fa misy zavatra vitsivitsy kosa tiako hotsindriana manokana ho antsika vahoakan'Andriamanitra, ho antsika izay manaraka n'izao fandaharana izao. Misy toetra izay tsy mendrika antsika intsony, aoka ialana. Voalaza eo le izy. Ohatra, voalaza eo no hoe tsy manaja izay masina. Ry havana malala, soratra masina tsy manafina amintsika hoe inona ny masina. Inona avy no antsoina hoe masina? Tsy vinavina. Ohatra ny vinavinan'ny olona hafa hoe misy tendrombohitra masina, misy hazo masina, misy sary masina. Tsy efa ambaran'ny soratra masina amintsika ny zavatra masina. Dia anjarantsika ny manaja izay masina. Fa amin'izao andro mahory, amin'izao andro farany izao, tsy manaja an'izany ny olona. Tsy manaja izay masina. Ny tempoly masina, ny soratra masina, ny didy masina, ny andro masina, ny ampahany masina eo amin'ny vola miditra, ny ireo zavatra masina rehetra, ny tempolintsika, ny tenantsika izay tempoly ny fanan'Andriamanitra. Ny fanambadiana izay voalaza fa masina. Ry havana malala, iriko ianao mba tsy ho latsaka amin'io fandrika anankiray io, tsy manaja izay masina. Tiako tsindriana manokana ihany koa ny voalaza eo hoe tia fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Zany ange ny antony tsy ahavitatsika n'ilay iraka mpanaovina atsika. Zany no mahatonga atsika mbola eto amin'ny fiainana ratsy ity. Satria mbola misy asa tsy vita eto, mbola misy asa tokony ho vitaina eto. Fa maro ny ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra mbola manakalo fitiavam-pahafinaretana ny amin'ny fanaovana n'izany asa izany. Dia manjary tsy tanteraka eo amin'ny fiainan'ilay voalazan'ny Baiboly hoe tenenin' Jesosy mihitsy, hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Lasa fitiavam-pahafinaretana ny misolo an'izany fitiavana tokony omena an'Andriamanitra izany. Havako mba tsy ho zany intsony amin'iny. Andao mba hialantsika izany. Andao mba hahafoitsika izany. Fa izany no mahatonga antsika miodikodina eto amin'ity fiainana ratsy ity. Ny farany angamba ho resahako dia ilay 15. Manana ny endriky ny toe-panaharaka an'Andriamanitra, nefa mandà ny heriny. Mandà ny herin'Andriamanitra. Totra ny mba mpivavaka ihany, nefa mandà ny herin'Andriamanitra. Mandà, tsy manaiky ny hitoky tanteraka amin'Andriamanitra. Fa mbola mikajikajy ny saina. Hoe raha tsy manao an'ity aho dia tratra andry, raha tsy manao andry aho dia raha manao an'ity aho zao dia mahazo an'ity. Ry havana, tsy izany ny tena fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Tsy izany ny fiainan'ilay olona hoe manetry teny eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra. Fa rehefa Andriamanitra no miteny, dia manaiky ny zanak'Andriamanitra manaraka taridalana avy amin'Andriamanitra. Ohatra lehibe amin'izany, ilay rain'ny mino, izay ohatra ny finoana ambony indrindra ao amin'ny soratra masina. Rehefa Andriamanitra no miteny taminy, ilay rain'ny mino, tsy iza fa i Abrahama, hoe ndaonao i Abrahama, misy zavatra tokony ilananao ary. Tsy nitenenin'Andriamanitra akory ilay toerana fa hoe ndao fa ho atoroko anao ilay izy. Tsy nilaza ninona momba n'izay zavatra misy any Andriamanitra. Fa zao nanaiky Abrahama. Zany ny atao hoe mino. Amin'ny Abrahama dia zao zay tondran'Andriamanitra azy dia zay ny tsara indrindra ho amin'ny fiainana. Fa tsy zay haben'ny sainy sy kajikajin'olombelona. Ry havana malala, mbola tsy vita ny iraka ataontsika eto amin'ity tany ity, satria tsy manaiky ho tarihin'Andriamanitra isika. Tsy manaiky. I Abrahama nge tsy hoe tsy nahafinaritra azy teo amin'ny toerana nisy azy, tsy hoe tsy nety ny asany teo, tsy hoe tsy tiany ny havany teo, tiany zany. Mahafinaritra azy ny fiarahamonina teo, nandeha ny asa mandrarahany teo. Fa Andriamanitra niantso azy satria misy asa ho vitaina, dia nanaiky izy. Ary dia any amin'izany asa izany, andray izy no mivelona,
mitady izay fivelomany any amin'izany famitana ny hiraka mpanaovin'Andriamanitra zany, dia hany izy no mijery izay fomba ahafahany miatrika ny fiainany. Ary maro be ny nanao an'izany ry apôstôly Paoly. Nandeha namita ny hiraka satria fantany fa tokony ho vitaina ny asa. Nanao an'izany ry Jesosy, nanao an'izany ireo olona maro voalaza ao amin'ny testamenta vaovao. Ravina malala. Raha tena hiantso anao, raha tena zanak'Andriamanitra ianao ka hiantso anao Andriamanitra, hoe ndany ianao zanako, any ananiny ianao no mipetraka satria misy asa atao any. Anaiky ve ianao? Anaiky an'izany ve ianao? Izao tsika ao anatin'ny vanim-potoana manokana eo amin'ny tantaran'ny tany zao, itsika ao anatin'ilay andro mahory zao, iriko raha mba samy anaiky an'Andriamanitra isika. Samy anaiky ny hoirahan'Andriamanitra isika. Tsy mitady fafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Tsy hoe ohatrany hoe mba manana ny endriky ny toe-panaharaka an'Andriamanitra, kanefa dia tsy samy toky amin'ny heriny. Efa misy toerana homanin'Andriamanitra amin'ny tanao ny asa ve any? Isaorako be dia be Andriamanitra fa eto amin'ny Fédération Madagasikara ampovoany misy atsika amin'izao, misy an'ilay hoe tetikasa famakiana lay. Avako. Raha irahan'Andriamanitra ianao, hamita ny asa, tonga ny fiangonana manao vakilay, fa mila misy olona mipetraka eo manohy an'iny asa iny, mba hijoro eo ny fiangonana, ohatra ny nataon'ny apôstôly Paoly tamin'ny toerana maro, ohatra ny nataon'ny mpanompon'Andriamanitra maro. Raha antsoin'Andriamanitra ianao mba ianao no hanohy io asa io, eo ianao zany mioro-ponenana, satria misy fanahy hovonjena eo, misy asa vitaina. Hovonanao an'izany ve ianao? Sa noho ny fitiavana fafinaretana na mandà ny herin'Andriamanitra fotsiny hoe tsy mahavelona eto ianao Andriamanitra. Fa zao velona amin'ny andro farantsika. Velona amin'ny vanim-potoana farany. Taranaka farantsika zao ho avy ny tompontsika. Ary efa andro mahory zao andaontsika hamita ny asa. Fa zany no iantsoan'Andriamanitra ny zanany dia mba hamita an'izany asa izany. Io andro mahory io tsy voatery le hoe zavatsarotra iainan'ny tsirairay avy, zany efa ao anatiny. Samy miaina amin'ny zavatsarotra mampahory, fa zavatra efa ho avy tsy ho ela ihany koa, fa ny soratra masina mihitsy no milaza hoe ho maneran-tany mihitsy ange zany andro mahory zany. Ankoatran'ireo krizy sy olana maro eo amin'ny loza natioraly izay tsy mbola fahita hatramin'izay na tena mampiavaka an'izao mihitsy, zao andro mahory iainantsika zao, dia misy zavatra anankiray mba tiako zaraina aminao ty Apokalipsy 7:12, dia ny 9:4 sy ny 9:7. Apokalipsy 7:12 dia ny 9:7. Andininy Apokalipsy 7:12 azafady tompoko. Apokalipsy 7:12 dia ny 9:4 sy ny 7. Vakiko le izy. Ary ny olona rehetra na kely na lehibe na manan-karena na malahelo na ny tsy andevo na ny andevo dia hampandraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa, mba tsy hisy azo hividina hivarotra afa tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na ny isan'ny anarany. Andro pahoriana, andro mahory, manera-tany io. Efa mampitandrina ny 7:12 dia eo amin'ny 2:1 hoe manomboka amin'ny 5 hoe ary nisy anjely raiky io dia anjely fahatelo naniraka ny reny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy mekoaka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na ny tanany, dia izy koa no hisotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina atao amin'ny kapoaka ny fahatezerany tsy miaro ary-zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy ny fara, eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry, ary ny setroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsarana na andro na alina izay mikoaka eo anoloan'ny bibidia sy ny sarina izay mandray ny mariky ny anarany. Zany ny fampitandremana hoentin'ilay afatry ny anjely fahatelo, fa amin'ilay vanim-potoana ny andro pahoriana, andro mahory, dia zao
tsy maintsy mandray ny marika eo amin'ny andriny sy ny tanany akavanany avokoa, mba tsisy azo ividina hivarotra afa-tsy izay manana anio marika io ihany. Ary mbola ho avy aza ny hoe hampamono izay rehetra tsy mety miankohaka eo anoloan'ny sariny, eo amin'ny 9:20. Ry havana malala, velona amin'ny andro farantsika. Maneran-tany io, tsy hoe samy manana ny fahoriana entiny moa zany fa andro mahoro zao, samy manana ny anjara azo fijaliana, andro farany zao, zay efa eo. Fa ny manampy am'izay maneran-tany, na ny andevo na ny tsy andevo, na ny kely na ny lehibe, ny olona rehetra dia ho tereny Satana, ho tereny ilay fahavalo, handray an'io marika io daholo. Zay tsy mandray an'io dia ireo ny zavatra miandry azy, ilay voalaza antsika teo, tsy mahazo mividy, tsy mahazo mivarotra, ary efaratra any amin'ny fampamonona mihitsy aza lalàna hampamono. Zany ny taranaka misy atsika. Dia mbola vitantsika ve ny petrapetraka hitady fafinaretana hakahakaina eto, dia ahita tsiro no tamana eto amin'ity fiainana ity? Tsy ry hava-malala. Andao tsika hiomana mba hahatonga antsika ho fiangonana masina, tsy misy pentipentina na izay toy izany. Anisan'ny zavatra anankiray mbola ho lalova antsika ihany koa amin'izao andro faran'izao, ary eto ny tsy mampitovy aminy. Soratra masina moa dia milaza hoe misy ireo maty eo amin'ny tompo, dia misy ireo velona ka mbola mitoetra ao amin'ny finoana, ireo dia samy hiakatra hitsenany tompo. Samy ho voavonjy hitsenany Kristy eny amin'irao ny lanitra rehefa maneno ny trompetra ny feona arkanjely sy ny trompetra an'Andriamanitra. Fa tsy mitovy ny zavatra iainana izy anankiroa ireo. Ny anankiray maty eo amin'ny finoana, miala sasatra izy. Fa ireo taranaka farany izay ahita ny fiavian'i Jesosy eny amin'irao ny lanitra dia andalo toe-javatra maro isan-karazany. Ary rehefa tonga aza ny fotoana dia ho tanteraka ilay voalaza ny Apokalipsy 2:20, Apokalipsy 2:20 hoe zay manao ny tsy marina dia aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy, ary zay maloto aoka mbola haloto ihany izy, ary zay marina kosa aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary zay masina aoka mbola hiamasina ihany izy. Rehefa tsisy intsony ny fanelanelanana nataon'i Kristy, ilay mpisorona be tsika any amin'ny efitra masina indrindra any an-danitra, tapitra ny androm-pahasoavana, tsisy afaka miova tsony, ny ratsy tsy afaka miova ho tsara, ary ho tanteraka ilay hoe ny marina dia hiamarina, ny masina dia hiamasina, ny ratsy dia miaratsy ihany izy, ny maloto dia hiamaloto ihany. Zany fanandramana iaina ny taranaka farany. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana, aiza amin'ireo no misy anao? Eo amin'ilay marina ve sa eo amin'ilay tsy marina? Ny tsy marina dia ia-tsy marina ihany izy, ny marina dia ia-marina ihany izy, ary ny masina dia mbola ia-masina ihany izy. Anisan'ny toe-javatra ho resahako farany angambany hoe iaina n'ity taranaka farany ity, izay tsy itovizany amin'ireo maty, na maty eo amin'ny tompo na maty ao anatin'ny faharatsiana, dia ilay voalaza amin'ny Korintiana 2:5, dia ny 2:250. Korintiana 2:5, dia ny 2:250 sy manaraka dia izao ny voalaza eo. Indro zava-miafina nanamboarako aminareo, tsy ho dimandry avokoa isika rehetra, fa vetivety toy ny iray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovahana isika rehetra. Fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy ho lo intsony, ary isika hovahana. Fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Ndray mpimaso hovahana isika rehetra, hovahana mba ho isan'ireo tsy ho lo intsony, ho isan'ireo izay tsy mety maty intsony, ho isan'ireo izay ho azo ampidirina any an-danitra, ho isan'ireo izay andova fiainana mandrakizay. Anana n'izany tombontsoa zany ny taranaka farany rehefa tonga Jesosy. Ravina malala, ahoana ny fomba hiatrehantsika an'izany? Jesosy dia nilaza ao amin'ny Jaona 5:10,
andininy 720. Zay andininy anisany tsara indrindra, mamy indrindra. Toko 5 Matio azafady. Matio toko 5 teny andininy 720. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany teny zany. Hoy Jesosy hoe koa am'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo zay any an-danitra. Ry havana malala, zany ny atao hoe tsy misy pentipentina. Mba ho zany anetsika, mba ho tanteraka. Ho fiangonana tsy misy pentipentina na izay toy zany. Aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahany rainareo zay any an-danitra. Mampalahelo fa eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia ohatran'ny miamitombo ny fialana amin'ilay foto-kevitra ny fahatanterahana. Dia lasa mandefindefitra amin'ny zavatra, mody zavatra sasatsasany zany izy amin'ny voalohany. Ry havana malala, tsy zany. Tanteraka tahaka ny fahatanterahany rainareo zay any an-danitra. Zany no programan'i Jesosy ho antsika. Programan'Andriamanitra ho antsika, tsisy pentipentina na fiketronana. Hitahy anao any Andriamanitra, hitahintsika rehetra ny Andriamanitra. Mba ho tena izany tokoa isika. Ndao hivavaka isika. Andriamanitro rainay any an-danitra, sotra anao izahay no ny teninao. Mampahery anay zany, mamelombelona anay zany. Taranaka farany eo amin'ny tantarany tany izahay, vanim-potoana manokana. Andriamanitro, ampio izay mba hoendry. Ampio izay mba hitady ny fahatanterahanao. Ampio izay mba tena hangataka anao, hitady anao amin'ny fonay rehetra, mba hahatonga anay ho tena izany tokoa. Dia mba ho tanterao aminay Andriamanitro ny teny fikasana hoe raha hitady ahy ianareo amin'ny fonareo rehetra dia ho hitanareo aho. Maniry izay Andriamanitro mba ho zanaka ao, zanaka mpankatoa, ho zanaka tsy manao marimaritra iraisana na amin'inona na amin'inona. Mba ho hisy an'ireo izay tsisy pentipentina fahotana. Mba ho hisy an'ireo izay tsisy fikentronana na mitoy izany. Ngatahako ianao mba hitahy manokana ny mpiaino rehetra manaraka an'izao fotoana izao, mba ho kasihy ny fanahinao masina anie ny fonay rehetra, dia mba ho feno ny fanarinay, hanompo anao amin'ny herinay rehetra, amin'ny fanahinay rehetra, amin'ny sainay rehetra, amin'ny fonay rehetra. Tononinay amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen.